Ny hôpitaly miaramila Soavinandriana dia mandray marary izay misy soritra aretina Covid-19 fa indrindra zany ireo le marary antsointsika hoe forme grave satria efa nisy fandaminana iarahana amin'ny sampandara pahasalamana miaramila amin'ny ankapobeny eto Antananarivo ka ireo le manana soritra aretina tsotra dia makeny am-pahibeny amin'ny hôpitaly miaramila Paritra voalohany ary ny forme grave no makety amin'ny hôpitaly miaramila ny Soavinandriana. Hatreto aloha dia mbola toerana enina no azo raisina fa eo am-piomanana ary eo am-pampitomboana izay isana toerana ahafahana mandray izay zahay zao ora vitsivitsy angamba sisa dia efa tokony afaka anaovana izay le fanitarana ahafahana mandray ireo forme grave eto amin'ny hôpitaly miaramila izay. Ny toerana andraisana ireo forme grave amin'ny valana aretina Covid-19 ireo dia nininana tao mihitsy mba ho toerana mitokana ary tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny marary izay raisina amin'ny fotoana araka ny tokony ho izy amin'ny ambin'ny hôpitaly Ray Manontolo ka tsy misy ahiahy mihitsy zany ny fangaron'ny fandraisana tanana ny marary tratra ny valana aretina Covid-19 sy ny marary izay raisina amin'ny andavanandro. Marobe ireo tolotra amin'ny fitsaboana an'ity valana aretina Covid-19 ity fa nefa kosa rehefa ohatra ka misy soritra aretina mitranga eo amintsika izany na zavatra mampiahiahy dia aleo manontany mpitsabo na manatona mpitsabo ahafahany manoro hevitra tsara araka ny tokony ho izy ny amin'izay fitsaboana tokony arahana arakarak'izay soritra aretina izay ahihinao fa mety ho hivokatry ilay valana aretina Covid-19.